Salama daholo andao raha hotanterina amintsika ny mahakasika ny voka-pifidianana ofisialy izay ho an'ireo sombavim-bahoaka izay ilany amin'ny fomba ofisialy amin'izao fotoana izao ka tomboka antsika avy ao amin'ny province n'Antananarivo moa izany izay misy any faritra Analamanga, Itasy, Bongolava ary Vakinakaratra moa ka ho fantarintsika amin'izany izavy ireo sombavim-bahoaka izay ilany sy ireo izay tsy lany tao anatin'izay fifidianana izay ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadindo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabony amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy izay tonga gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary raha hiresaka province isika dia azo lazaina fa tena isan'ny province izay midadasika no sady manana ponina betsaka raha izany province n'Antananarivo izany satria io Antananarivo io mantsy no renivohitry ny Madagasikara ary isan'ny tombony be ho azy izay fananany ponina betsaka izay raha ampitahina amin'ireo province hafa manerana ny Madagasikara ka araky ny vokatra ofisialy izay navoaka ny HCC manoloana ny fifidianana sombavim-bahoaka rehetra izay nandritra ny 20 Mei iny ka hatra tamin'ny andro ny 17 Jona izay andro namoahany HCC izany voka-pifidianana izany dia ireto avy ireo sombavim-bahoaka izay voafidy tao anatiny izany province n'Antananarivo izany ary maro mo ireo olona izay kalaza no mbola tafaverina amin'ny toerany fa misy ihany koa ireo olona izay kalaza tsy tafaverina amin'ny toerany amin'ny mahasombavim-bahoaka izay atomboka antsika avy ao amin'ny faritry ny Analamanga ao anatin' izay province n'Antananarivo izay ao Ambohitra Atrimo dia lany Rabenirina Maminiaina Solondraibe izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina tao amin'izany district Ambohitra Atrimo izany mbola lany niaraka tamin'ny andry ao amin'izay Ambohitra Atrimo izay i Rakotoarsoa Nirina Fenohery Joni izay natolotry ny Irmara any Andramasina lany Andriamatoa Andriamanjato Liantsobina izay anatin'ny antoko tsy miankina moa izany bina izany ao Anjorobe lany Razafitsoarana Edson izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ao Ankazobe lany sombavim-bahoaka ihany koa i Razafy Mandimby Herjon Persi izay tao anatin'ny antoko Fivoy Atsimondrano lany sombavim-bahoaka Raharamanarivo Vanginiaina Bertine izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina mbola ao Atsimondrano izay hatrany dia lany sombavim-bahoaka faharoa ihany koa i Ratsivanisolo Andrianiony izay natolotry ny Irmara ao Avaradrano lany sombavim-bahoaka Andriamosa Benjamin Avotry ny Aina izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ao Boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra ao lany sombavim-bahoaka i Razafy Manantso Lobo Hanitry ny Aina izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina na izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Maître Hanitra moa izany lany sombavim-bahoaka faharoa ihany koa i Andriamananoro Razafy Nyarivo Augustin izay natolotry ny Irmara ao Boriboritany faharoa ao Antananarivo renivohitra hatrany dia lany Andriamatoa Randrianarsoa Stanislas izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary lany faharoa ihany koa ao Boriboritany faharoa izay Rakotomanga Lantoiarovola Sedera izay natolotry ny Irmara ity Rakotomanga Lantoiarovola Sedera ity moa izay miray lisitra amin'ny Andriamatoa Jojoby le roi de Saligy izany mazava ho azy fa tafaverina ao Tsimbazaza izy ireo amin'izao fotoana izao ao Boriboritany fahatelo indray dia lany Andriamatoa Mandrindrarivo ny Ogasikara Fenso izay ao anatin'ny antoko indépendant izay efa nampoiziny be sy ny maro moa izao fahalaliny Gasikara Fenso izao satria hatrany amin'ny valim-pifidianana Vonjomaika dia efa nitarika hatrany izany Gasikara Fenso izany mbola ao Antananarivo Boriboritany fahatelo izay hatrany dia lany sombavim-bahoaka ihany koa Andriamatoa Rahalambomanana Fenoherintso izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ao Boriboritany fahaefatra ao dia lany sombavim-bahoaka Andriamatoa Randriamasinoro Tahiry Nirina izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary lany faharoa ihany koa Rafidimanana Désiré izay natolotry ny Irmara
ao boriboritany fahefatra izay. Mazava araka izany fa tsy tafaverina ho sombavimboaka intsony Andriamatoa Rosy Paulbert Rahasimanana izay sombavimboaka n'izy ireo teo aloha ka dia mankahiran-trany an'Andriamatoa Rosy Paulbert amin'izao tsy fahalaniny sombavimboaka izao fa manitsabe mbola ho avy. Ao boriboritany fahadimy indray ao Antananarivo renivohitra trany lany sombavimboaka i Rahalambozafimbololona izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary lany sombavimboaka faharoa ao boriboritany fahadimy izay Andriamatoa Raholdina Ranaivo Herinantsoina izay natolotry ny Irmar. Ao boriboritany fahaenina indray dia lany sombavimboaka Andriamampandry Todisoa Manampy izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary lany sombavimboaka faharoa kosa i Razana Mandimby Soa Tantely izay natolotry ny Irmar. Any Manjakandriana lany sombavimboaka Andriamatoa Barniaina Fidy izay ao anatin'ny antoko fivoy. Toizantsika ao amin'ny faritry ny Bongolava indray izany. Ao Fianarivy lany sombavimboaka Randrianarisoa Bien-Aimé Arsène izay natolotry ny Irmar. Ao Tsiroany Mandidy lany sombavimboaka Raholy Arjona Harson izay ao anatin'ny antoko indépendant. Mbola ao anatin'izay Tsiroany Mandidy izay hatrany dia lany sombavimboaka Ranarivelo Lucien izay ao anatin'ny antoko indépendant. Any amin'ny faritry ny Itasy ao Rivony Mamo lany sombavimboaka Randramampianina Radjirson Antoine izay ao anatin'ny antoko fivoy. Ao Rivony Mamo hatrany lany sombavimboaka Rakotondrabesa Pierre Aimé izay ao anatin'ny antoko fivoy izay hatrany. Ao Miarinarivo lany sombavimboaka Rakotondrasoa Fetra izay natolotry ny Irmar ary ao Soavinandriana lany sombavimboaka Ramanantanana Romeo Christophe izay natolotry ny antoko indépendant. Ao amin'ny faritry ny Vakinakaratra ao Ambatolampy lany sombavimboaka Razafy Mahefa Tianarivelo Edouard izay natolotry ny Irmar ary ao Ambatolampy izay hatrany lany sombavimboaka ihany koa Rakotomalala Miarintsoa izay tao anatin'ny antoko indépendant. Any Antanifotsy lany sombavimboaka Rafidimanana Narson izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary ao Antsoatany lany sombavimboaka Rajoely Malala Herihasina Eljo izay tao anatin'ny antoko indépendant. Ao Antsirabe voalohany lany sombavimboaka Jean-François Michel izay natolotry ny firaisankina. Mbola ao Antsirabe voalohany izay hatrany lany sombavimboaka ihany koa Razafinimaro Désiré izay natolotry ny Irmar. Ao Antsirabe faharoa lany sombavimboaka Randrianantenenina Olivier Anthony José izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina ary lany sombavimboaka faharoa ao Antsirabe faharoa izay Randriamanampy Soa Alfred izay natolotry ny Irmar. Ao Betafo lany sombavimboaka Randriantaina Malala Livasoa Moratiavina izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina. Mbola ao Betafo izay hatrany lany sombavimboaka Fiarovana Lovanirina Célestin izay natolotry ny Irmar. Ao Faratsiho lany sombavimboaka Ramilson Andriamampionina Nomenjanahary izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina izay niteraka resabe tao anaty tsiratsira Facebook tao mo izao raharaha Ramilson na hoe Emile tao Faratsiho izay nifanandrana tamin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tao Faratsiho tao ary izay niafara tamin'ny resaka fifampitoriana teny amin'ny ACCM manoloana an'izay hosoka sy ny halabato zay araka ny voalazan'izy ireo hatrany fa na dia eo aza zay rehetra zay dia tsy nasakana ny fahalaniny Andriamatoa Mily ao Faratsiho ao. Ao Mandoto lany sombavimboaka Rakotoralahy Modeste izay tao anatin'ny antoko indépendant. Ireo rehetra ireo novokatra azo avy tao amin'ny province d'Antananarivo izay hita manerana anireo faritra rehetra izay mandrafitra an'izany province d'Antananarivo izany ka dia mirary soa azy ireo hahavita tsara ny asa izay andrasan'ny vahoaka amin'izy rehetra izay lany ireo ary mankahery ireo rehetra izay tsy lany fa mbola ho avy ny maraina hoy ny fitenenana izay. Izay moa no masaka azona roso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tomatavatagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.